Ho fampiroboroboana ny tontolo nomerika eto Madagasikara napetraka ary afaka ampiasaina ankehitriny ny e-poketra. Tetikasa izay nentin'ny Ministeran'ny Positra sy ny Fifandraisan-davitra hanamorana ny fampiasana vola sy fifanakalozana ara-nomerika eto Madagasikara. Efa izy taona izao no nampiasa ity karatra e-poketra ity ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo ary ho ampiasaina ho an'ireo mpampianatra eo anivon'ny fanjakana izany. Ny mahasamihafa azy amin'ny efa tolotra efa hita dia izy zany sady azo ampiasaina ohatran'ny hoe carte bancaire mihitsy misy codinao afaka hividiananao entana amin'ny sehatra maro fa afaka ihany koa fandefasana vola ohatrantsika manao mobile money na mandefa ohatran'ny hoe Orange Money ohatra na M-vola na Airtel Money dia mitovy amin'izay ihany koa afaka mifandefa vola à partir an'ilay carte e-poketra. Izany hoe sady carte bancaire izy io no sady karatra afaka hifandefasana vola entre ny olona zany. Ankilany ho fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny positra natolotra androany ny aji vaovao izay afaka ampiasaina eo anivon'ny positra malagasy sy hifandraisana manerana izao tontolo izao. Ny aji izay isan'ny manandanja eo amin'ny fifandraisan-davitra ary mbola zava-dehibe manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia. Tsy mifanipaka fa mifameno. Mifameno ny timbre poste sy ny digitalisation fa tsy mifanipaka akory. Zay ilay lazaiko androany teo hoe ny omaly sy ny anio ary le omandrakizay. Le omaly ny timbre poste efa nampiasaintsika hatrizay io. Dia mbola ampiasaintsika izy zao ary mbola ampiasaintsika mandrakizay. Ny tombontsoa amin'ny fampiasana timbre voalohany aloha zany ny timbre poste dia tsy hoe natao handefasana taratasy fotsiny ihany fa ny timbre poste koa dia fomba anankiray ahafahana mandefa hafatra. Mbola betsaka ny malagasy mandefa taratasy fa sokevitra le filazana hoe satria miroborobo ny teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana dia tsisy tony mandefa taratasy. Mbola be dehibe mandefa taratasy ary raha hanome sifranareo dia eo amin'ny 2,700 ny fidiram-bola ny positra malagasy dia mbola avy amin'ny alalan'ny timbre avokoa. Notokanana tamin'ity androany ity ihany koa ny positra Ambanidia. Ity positra ity izay efa manome vaina ny tontolo nomerika eto Madagasikara.